mahakasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa ny fampitafy fandroany maraina moa ny filohan'ny delegaciona manokana ny tanàna Antananarivo vaovao Andriamatoa Niasin'Andriamanjato sy ny olona solon'ny toerana dia Andriamatoa Edgar Razafindravà izany samy nanambara ary moa ny rotota fa ifanome tanana amin'ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny renivohitry Madagasikara. Urairay maninjitra no ny fampitafa teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny filohan'ny delegaciona manokana tanàna Antananarivo vaovao Andriamatoa Niasin'Andriamanjato sy ny teo aloha Edgar Razafindravà ny fomba entina hitantanana ny tanàna amin'ireo zava-misy ankehitriny no anisan'ny votoatin-dresaka izy mirahalahy ny fanome toky ary izy roa fa hifanome tanana amin'ny fanarenana ny asina Antananarivo. Fahana mandroso tonga dia amin'ny tsaratsara kokoa mba tsy handaniana fotoana satria tery fohy ny fotoana nomenanay anarenana aingana fa efa ao anatin'ny fahasahiran'ny tanteraka amin'ny vahoaka kadia. Tsy adinona Andriamatoa Edgar Razafindravà kosa no nisaotra ny mpandihy toerana azy nambarany tamin'ny mpanao gazety ary fa betsaka ny tetikasa izay nentina nanatsarana ny tanàna Antananarivo. Fantanao tsara fa raha nanaiky ny tanàna Antananarivo ny tenako tamin'ny taona sivy sy roa arivo dia tarigeta lehibe tamin'izany dia ny hoe famerenana ny asan'ny mponina sy ny asan'ny tanànatsika ny tanàna Antananarivo zany sy ny mponina Antananarivo. Iveriko fa betsaka ny itikasa ny asa rehetra natao tamin'izany ary betsaka ihany koa nefa ny rahantsika malala mbola tsy vita. Raha resaka tamin'ny misy Niasin'Andriamanjato androany dia fampizara tsakefa zay mirahalahy ary sorako betsaka azy fa fahendrena tanteraka no fampiantsotra an'izao marina fa efa mbolana maromaro ny tenako sy mitantana Antananarivo kanefany ireo izay mitantana an'izao tanàna izao samy nanana ny anjara politikiny teo amin'ny fanarenana sy ny fanorenana ny tanàna Antananarivo. Ka isorako betsaka azy zany betsaka ny resaka fanaovana mirahalahy ary mbakobanana aminy raha ny eniny kabarin'ny maly amin'ny hoe akintsika amin'Andriamanitra tokoa ny fitantanana an'izao tanàna izao satria dia ao anatin'ny tsy fahalovana ao anatin'ny fahasahirana tanteraka ny tanàna Antananarivo. Zany rehetrarehetra zany nefa dia tsy maintsy arahana asa ary andro manalina efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora ary ao anatin'ny herinandro dia andro fito dia tsy maintsy hiasa foana ary hiasa mafy ny tantana an'izao tanàna izao satria betsaka ny varenana. Fanarenana ny asin'ny tanàna Antananarivo amin'ny fomba aingana sy amin'ny fotoana fohy ny fanamby apetraky ny filohan'ny delegaciona manokana tanàna Antananarivo Niasin'Andriamanjato. Fanamby izay iompana betsaka amin'ny fanatsarana ny lalana, ny fanatsarana ny tsena, ny famogorana ny tsy fandriam-pahalemana ary ny fandrindrana ny resaka fako.